Ambony tany tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika sy ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka eto Madagasikara amin'izao fotoana raha nambarany tompon'andraikitra eo anivon'ny Office National de Nutrition na ny ONN. Ho an'ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika, zaza 5 amin'ny 100 eo no fantatra fa tratran'izany ka ny amin'ny faritra atsimon' ny nosy no ahitana tambony indrindra raha ny tatitra-trany. Ho an'ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka kosa indray, zaza 5 amin'ny 10 no fantatra fa tratrany, indrindra fa ny eto afovoantany raha ny fanadihadiana nataon'ny tompon'andraikitra tamin'ireo zaza latsaky ny 5 taona sy tamin'ireo vehivavy nitondra voka sy nampinono. Ity karazana tsy fanjarian-tsakafo ity izay misy fiantraikany goavana eo amin'ny lafiny fitombony ilay zaza raha ny fanazavana. Mbola betsaka ny ezaka ilaina satria rehefa mitarazoka ny tsy fanjarian-tsakafo dia tena tsisy fanafany intsony fa tsy afaka mivelatra ara-batana sy ara-tsaina ilay zaza ary ireo no tompon'ny ampitso. Izay izany mahatonga foana averimberina raha matsikatra hoe isaky ny teny dia averimberina foana hoe ilay arivo andro voalohany ao anatin'iny vao mitsaika ny zaza hatramin'ny faharoa taonany ao anatin'iny nataony fisorohana rehetra. Ary izay indrindra hoe inona ny tena mbola antony mahatonga ilay tsy fanjarian-tsakafo dia eo indrindra azo atao hoe be dia be fa anisany koa ilay amin'ilay fiovam-pietsika sy atao hoe fitazomana maharitra izany an'ilay fomba fisakafoana zary. Ary izany indrindra koa ilay hoe mbola tsy maro lafy ilay fandraisana tanana an'ilay fanjarian-tsakafo izany fa ohatra fotsiny hoe ilaina ny rano fidiovana fadiovana, ilaina ny fahasalamana, ilaina ny vokatra misy afaka hivelomana. Tsy ampy koa nefa ny fivelomana na misy ary ny vokatra dia mifampiankina ireo dia anisany mbola mahatonga ilay hoe tsy fanjarian-tsakafo izany mbola mila ezaka be. Tsy ivina i Madagasikara no manana tambony indrindra ary mitana laharana farany amin'izay resaka tsy fanjarian-tsakafo izay. Ankoatr'izay, ambony dia ambony ihany koa ny tany anohanana eto Madagasikara izay mametraka antsika eo amin'ny laharana fa 420 amin'ireo firenena 520 maneran-tany. Porofo fa tsy manana politika sy finiavana haman'ny olany sosialy ny mpitondra ka anton'izao tany fanitrana tsy mitsaha miakatra izao. Androany ny rosonan'ny atrikasa nasionaly iarana amin'ny ONN ahafana mizara ireo fomba fanao tsara alaitaka iadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo.